Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Efa voasoratra mialoha fa hisy loharano izay hitondra fanafahana ny fahotana. Aka voasoratra ao amin'ny Zakaria 3:1 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho amin'ny taranak'i Davida sy ho an'ny mponina ny Jerosalema, hanafaka ny fahotana sy ny fahalotoana. Dia i Kristy izany ahaka voasoratra ao amin'ny Jaona 4:4 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na iza no misotro ny rano izay meko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay meko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Mila miaiky ny fahotana nefa isika mialoha izany, ahaka voasoratra ao amin'ny Jaona 1:1-5 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy ka hamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Io ary ilay vahaolana e! Anjaranao sisa manapa-kevitra. Mandram-pioana tompoko.